Fa le miarahaba sy mitondra ny firaritsoa isa tokantrano ho antsika rehetra zay mpanaraka ty fandarina zany malaza ity. Iresaka ny tontolo ny sehatra iraisam-pirenena isika amin'izao fandarina izao satria nanaitra ny sainy ny mpanara-baovao ny nahita ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny Madagasikara nandritry ny fivoriana ny tanterahana teo anivon'ny firenena mpikambana tamin'ny faharoa ambin'ny folo volana oktobra roa amby roapolo sy roa arivo, zany hoe vao tamin'ny herinandro ity izany. Tsaroany rehetra manko raha ny resaka ny adiny Ukraine sy Russie izay efa nanomboka nahazo faka nanomboka ny volana febroary roa amby roapolo sy roa arivo ary nisy ny fivoriana lehibe tany amin'ny volana marsa tany ho any izay tsy maintsy nakany ny firenena mikambana fanapahan-kevitra ny amin'ny fanamelohana natao ho an'ny Russie satria i Russie dia naka fanapahan-kevitra hanafika Ukraine. Tsy nafaly ny teo anivon'ny firenena mikambana izany satria mikitikitika ny fiandrianana ao anatina firenena anankiray ary mitondra fahampitehana sy fahavoazana an'ilay firenena miampy ireo olona izay arovany tsata ny firenena mikambana monina ao anatin'ilay firenena izany. Raha tsy aivina ny adefitra dia ny hoe tsy naneken'ny Rosia any Ukraine hiditra ao anatin'ny vonina Eoropeana ary tsy nanekeny izy ireo ho mpikambana ao anatin'ny OTAN. Niteraka ady lehibe teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany na dia hoe Rosia sy Ukraine ara no ny fanandrina fa adiny tsabahan'ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny firenena mikambana ary indrindra ny Amerikanina izay tsy nanaiky lemenina tamin'izany fomba fijerin'ny Rosia manoloana ny Ukraine izany. Ukraine dia mieritreritra fa firenena manana fahaleovantenany ary efa nijoro lavitra tany amin'ny taona 1970 tany ho any. Ka mba mieritreritra ny tanjaka ara-toe-karena manerana izao tontolo izao ary nametraka an'izay fisiany ao anaty vonina Eoropeana sy ny OTAN izany. Matahotra ny tanjaka Ukraine Rosia ka anerin'izy ireo dia nametraka an'izay fanafihana arahady izay mba tsy hahatonga ny Ukraine hiditra ao anatin'izay hoe fizakantena manokana ka lasa ompifaninana lehibe ara-ekônomika sy ara-tafika any Rosia zay mihevitra fa manana ny fanjakana tao anatin'ilay firaisana sovietika teo aloha dia izy no mitantana an'ireo eta maromaro na anisany mandrindra an'ireo fanjakana maromaro izay niombona tamin'ny firaisana sovietika tany aloha tany. Eo amin'ny lafin'ny geopolitika dia niteraka karazana faneho-kevitra ary nitarika fikorotanana ara-ekônomika teto ambonin'ny tany izany satria na i Rosia na i Ukraine dia manana ny lanjany avokoa eo amin'ny tontolo ara-toe-karena sy eo amin'ny fiodin'ny fiainan'ny firenena ambonin'ny tany satria samy firenena matanjaka ireo roa ireo izay nitambatra tao anatin'ny firaisana sovietika teo aloha. Ny toerana nyraisin'ny Madagasikara tamin'ny volana marsa rehefa nisy ny fivoriana teo anivon'ny firenena mikambana dia nisafidy Madagasikara ny tsy omban'ny atsy na ny aroa amin'io ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia. Zany hoe tsy nanameloka ny Rosia izay nanafika any Ukraine ny Madagasikara. Fanafihana izay nanjerahany Rosia bomba ny Ukraine ary nisy sivily maro maratra sy maty ary fahampitehana fananana tamin'izany. Ary nisy mpitsimponenana Ukrainiana marobe niala amin'izany tanàna izany kanefa rehefa nanontaniana ny hevitry Madagasikara dia sady tsy nendany ho an'ny Rosia izy tsy nendany any Ukraine. Zany hoe nisabaka i Madagasikara nisafidy ny tsy omban'ny atsy tsy omban'ny aroa. Ny faneho-kevitra izay natao amin'ny Madagasikara farany teo ary tamin'ity volana oktobra ity dia nanitikitika ny sain'ny mpanara-baovao maro. Inona ny mahatonga an'izany? Vandao aloha hoenintsika ny kabary nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny volana septambra lasa teo izay niteny nahitsy fitenenana tamin'ireo firenena izay nivory tao anatin'izany firenena mikambana izany ary anisan'ny niatrika izany fivoriana izany Andriamatoa Andry Rajoelina mikasika indrindra ny fahanginan'ireo firenena izay nisafidy tsy omban'ny atsy ny an'ny aroa anisan'izany i Madagasikara manoloana ity ady ity. Masika dia masika ny kabary Macron hoenintsika arak'izao tahiry tsara ananantsika izao. Il ne s'agit pas ici de choisir un camp entre l'Est et l'Ouest, ni entre le Nord et le Sud. Il s'agit de la responsabilité de tous ceux qui sont attachés au respect de la Charte et à notre bien le plus précieux, la paix. Je sais qu'ici, dans cette Assemblée, beaucoup nourrissent un sentiment d'injustice face aux conséquences énergétiques, alimentaires, économiques, dramatiques de la guerre menée par la Russie. Je sais aussi que certains pays, ici représentés,
sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je veux vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd'hui. Qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement se trompe et prend une responsabilité historique. Le combat des non-alignés, c'était un combat pour la paix. Le combat des non-alignés, c'était un combat au service de la souveraineté des États, pour l'intégrité territoriale de chacun. Le combat des non-alignés, c'est cela. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. La guerre en Ukraine ne doit être un conflit indifférent pour personne. Elle est proche pour les Européens, qui ont choisi de soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie. Elle est plus lointaine pour beaucoup d'entre vous, mais nous en avons tous les conséquences directes et nous avons tous un rôle à jouer pour y mettre un terme, car nous en payons tous le prix. Qui peut ici défendre l'idée que l'invasion de l'Ukraine ne justifiait aucune sanction? Lequel d'entre vous pourrait considérer que le jour où quelque chose de semblable, fait par un voisin plus puissant, lui arrivait, le silence de la région et du monde serait la meilleure des réponses? Qui peut le soutenir? Qui peut croire qu'il suffirait que la Russie remporte cette guerre pour que nous passions à autre chose? Personne. Ne laissons pas s'installer l'idée sourde qu'il y aurait dans les valeurs de la charte quelque chose de régional, d'adaptable. Notre organisation a bien des valeurs universelles et la division face à la guerre en Ukraine est simple. Êtes-vous pour ou contre la loi du plus fort, le non-respect de l'intégrité territoriale des pays et de la souveraineté nationale? Êtes-vous pour ou contre l'impunité? Je ne conçois aucun ordre international, ni paix durable, qui ne puisse être fondé sur le respect des peuples et le principe de responsabilité. Donc oui, nos valeurs sont universelles et c'est pour cela qu'elles ne doivent jamais être au service d'une puissance qui viole ces principes. Et quand, ces dernières années, nous avons pris des libertés avec ces mêmes valeurs, nous avons eu tort. Mais cela ne saurait aucunement justifier de fouler aux pieds ce que nous avons collectivement bâti après la Seconde Guerre mondiale. Et quand j'entends la Russie se dire prête à œuvrer à des coopérations nouvelles, à un ordre international nouveau, sans hégémonie, la belle affaire, mais sur quel principe? L'invasion du voisin? Le non-respect des frontières de celui qui ne me plaît pas? Quel est cet ordre? Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? Masika hoy isika raha iny fanio-kevitra iny ary any aparatiko ireo firenenany sabaka, any aparatiko ireo tsy mahalala ny diplomasia eto ambony tany sy ny sehatra iraisam-pirenena. Fa izy eo anatrehany sehatra iraisam-pirenena moa Madagasikara ka nde iolokolonya irery. Fa matoa ny safidin'ny fisabakana dia misy tombontsoan'ny famatorany tany rosianina na ny mpanao politika rosianina. Kanefa raha ny famatsiana be indrindra azo Madagasikara dia miaraka amin'reto firenena vaventy reto ao anatin'ny vonina Europeana sy ireo firenena zay miaraka amin'ny Banque mondiale sy ny FMI dia ny Amerikanina izany sy ireo vondrom-pirenena hafa zay nanohitra sy nanao fanamelohana any Russie zay nanafika ny Ukraine. Mialohan'iny fionana tany New York iny dia noraisin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron Andry Matoiany Rajoelina. Tsisy mipika ny dinika fa ho an'izay ny resaka fotsiny dia ny amin'ny hoe fanamafisana ny fifandraisany Madagasikara sy la Frantsa. Fa nanitikitika ny rehetra ny amin'ny hoe inona marina ny tao, inona no zava-boalaza ny fionana teo amin'ny rotota. Filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha Andry Rajoelina. Ka raha raisina zany ny position na ny toerana no raisin'i Madagasikara tamin'ity fivoriana faharoa ity tamin'ny volana Oktobra hoy isika dia manamafy mety hoe nisy adevitra mahakasika ny raharahan'ny Ukraine sy Russie nydiniana tamin'ny 20 volana Aogositra ny aonan'ny Andry Rajoelina sy Macron.
ary tsy maintsy ny diniana mahakasika ny raharaha Apollo 21 zay napitsika Andry Paul Rafanoarana sy ilay colonel Philippe zay voaroroy ho nikasa hifofony any filoham-pirenena. Zay tena tamin'ny frantsay avokoa izy rehetra ireo ampozina ho adevitra tao anatin'izany. Ampozina ihany koa ny adevitra mahakasika ny nosy malagasy na ny ilo zay palsa fa tsy nivoaka tao anatin'ny lahadinika izany satria raharaha diplomasia ambony sy langage diplomatika no ampiasainy. Ka ity position Madagasikara tamin'ny fako maly ity dia manam-pirofo fa voatery ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny fanjakana tamin'ny alalan'ny filohan'ny repoblika. Ary voakapoka tao anatin'io kabary nalefatsika teo iny ny filoha malagasy ka ny se rattraper niverina tamin'ny adevitra zay diso lalana teo aloha ny sabaka ka voatery nanameloka any Rosia tanatin'ilay hoe fampidirany am'ireo tanàna efatra any Ukraine zay eo ambany vahoan'ny Rosiana tamin'ny alalan'ilay référendum na fitsapakevim-bahoaka kitoto fitsapakevim-bahoaka hafahafa nataon'ny Rosia voatsy elakory zay ka nahatonga an'le hoe annexé an'ireo tanàna efatra eo ho any amin'ny Rosia. Ny verin-dalana zany ny fanjakana malagasy ary manoloana n'ilay kapoka mafy nataon'i Emmanuel Macron nenotsika teo any am-parahatiko ny mpitondra fanjakana dia resy teo anatrehan'ny diplomasia ny sehatry raisam-pirenena. Vulnérable marefy raha teo Madagasikara ka tsy maintsy manaiky. Fa amin'ny lafiny diplomatika ihany koa nanolo ambassadeur vaovao i Madagasikara ary nanolo ambassadeur vaovao ihany koa ny vonina Europiana dia misy dikany daholo ary dikany lehibe izany. Miforotra sy manaiky eo anatrehan'ny tsindry ny raisam-pirenena na miseho mafy be aza eto an-tandrazana satria zay no atao hoe diplomasia iraisam-pirenena. Zay no atao hoe géopolitika. Anatra ho an'ny aoriana zany ary everitsika fa manomboka hanova ny paysage politika na ny kisarisary ara-politika vaovao eto Madagasikara atoato izao atrangan-javatra izao indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.